ahoana marina hitondra mankaiza marina ity fifidianana loolony ity. Samy mahafantatra ny be sy ny maro fa dia nanao amboletra ny fifidianana loolona ny fanjakana amin'ny 1 ny volana Desambra ho avy izao. Izany hoe amin'ny herinandro ho avy io. Ny antoko-panohitra rehetra moa dia efa nanapa-kevitra fa tsy handray anjara amin'izany fifidianana izany. Ry zareo ao amin'ny fitondrana ihany zany no mandray anjara ao, na dia mody zarazaraina ankolafo samihafa aza ireo kandida ireo. Efa nolazaina teto ihany koa fa fifidianana tsy manara-dalàna io fifidianana atao io, ary miray petsapetsa amin'ny fitondrana amin'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mazava tsara mantsy ny voalazan'ny lalam-pandrenana fa ny mpifidy vaventy dia ireo ben'ny tanàna, mpikambana amin'ny filan-kevitra kominaly, ny lehiben'ny faritra voafidim-bahoaka sy ireo mpanolotsaina paritra, ary ny lehiben'ny faritany voafidim-bahoaka sy ireo mpanolotsaina paritany. Ireo mpifidy vaventy ireo anefa dia mbola tsy feno satria tsy misy afa-tsy ny ben'ny tanàna ny mpanolotsaina ihany no efa nofidiana, na dia ireo aza mbola misy tsy voafidy satria tokony averina ny fifidianana any amin'ny kominina sasany. No hitsakitsahina zany ny lalàna fototra eto amin'ny firenena, ary no eken'ny HCC izay tokony aro izany lalam-pandrenana izany io fanapahan-kevitra io. Izany hoe natao amboletra ilay fifidianana ary miraitsy kombakomba amin'izany ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe firenena sahala amin'inona no tiantsika atsangana eto Madagasikara? Raha ny zava-misy aloha dia firenena jadona sy mpanapatra fahefana, ary tsy mijery ny tombontsom-bahoaka no apetraka ny mpitondra eto. Ny androm-panjakana rehetra dia azy avokoa, afa-tsy ny antenimerandolona amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fisaraham-pahefana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-panao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Ny antenimerandolona ihany aloha no mbola tsy azo ny mpitondra baikona satria tsy misy olony ao. Koa gaga ary ve isika raha toa ka ataony mpitondra fahirano io androm-panjakana io, ka tsy omeny azy ny teti-bola tokony hiasany araka ny efa lany teny amin'ny teti-bolam-panjakana izay nasiam-pantsiana tamin'ity taona ity? Izany dia fanitsakitsahana ny lalàna manan-kery kanefa dia toa tsy misy miteny ny fahefam-pitsarana izay tokony hampiatra ny lalàna. Hoy mantsy ny loholona iray makasika ny teti-bola 124 na ny LFI 2021 hoe mbola ilaina ve na hoe manana ny raison d'être ve ny andinihana ny ty teti-bola mpanjakana taona 124 ity, satria lalàna io, ny lalàna teo taloha ary loi de finance rectificative pour l'année 2020 nitsakitsahana nitsonontsoniavina lalàna zay efa lany teo anivony antenimera rotonto. Ny fanontaniana petraka dia inona marina moa zany ny antony ty session budgétaire ty zay hoe andinihana ny teti-bola mpanjakana taona 124. Marina mihitsy izany fanontaniana izany satria dia ataon'ny fanjakana fahirano ny androm-panjakana iray rehefa tsy mitovy hevitra aminy, na koa tsy manaiky ny anatanteraka izay tiany atao. Aiza moa ny fanontsinana ny teti-bola raha toa ka nalefa any atsimo any amin'ny kere araka ny filazan'ny ministry ny vola azy? Inona ihany koa izany no mbola ilana ny androm-panjakana mpanao lalàna raha toa ka endrika ivelany ihany ny fanaovan-dalàna fa jadona no ampiarina eto amintsika? Rehefa lany ve ireo loholona izay nofidinareo ireo dia hosanareo zany no tsy hanome teti-bola iasany? Angamba ho an'ny mpitondra dia fanampena maso ireo vondrona iraisam-pirenena na ny communauté internationale sy ireo mpamatsy vola fotsiny ihany no antony ametrahana ireo androm-panjakana ireo fa ny filoha ihany no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra. Izay ilay didy jadona. Anao porofona izany dia aleo averina ny fandaniana ny teti-bola 124 ary ny fomba fiasan'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao araka ny voalazany solombavambahoaka manaraka ireto. Ny akamaroany fanapa-kevitra rehetra raha mba tsy hitenenana hoe zato isan-jato dia miankina ny filoham-pirenena daholo. Izay fanontaniana napetraka ny solombavambahoaka dia hoentina any filoham-pirenena, hoentina ary amin'ny filoham-pirenena, misy décret tokony vena hoentina any filoham-pirenena, ny budget ny Assemblée nationale raha dia mbola hoe hoentina any amin'ny filoham-pirenena, izany hoe ny ministra ny vola sy ny ministra tompony andraikitra dia
ady natao fitaovana fotsiny eto fa dia ny zavatra rehetrarehetra zay atao dia any amin'ny filoham-pirenena daholo eto sika dia laza ny resaka décentralisation effective resaka fotsiny zany fa ny hita ao a dia centralisation ny pouvoir mazava be izany fa olo tokana no mitondra ny firenena amin'izao fotoana fa sary bakolo daholo ireo olona any amin'ny androm-panjakana hafa misy asiny ve zany ny androm-panjakana raha toka fanontaniana solombavam-bahoaka dia tsy maintsy entina any amin'ny filoham-pirenena ny budget moa izany dia ny filoham-pirenena no manapaka ka io no antony hitondrana azy eny amin'ny androm-panjakana izay mpanao lalàna izany dia mbola manamarina ilay fanontaniany ilay loholona iray teo aloha mbola verina indray fa fanampena maso ny vahoaka sy ny mpamatsy vola fotsiny ihany no antom-pisiny ireo androm-panjakana eto Madagasikara fa dia olo tokana no mandidy sy manapa-keto koa firenena toy inona zany no tiantsika atongavana amin'ny tinositsika ity raha ny zava-misy aloha dia efa firenena jadona sy tsy mijery ny tombontsom-bahoaka no eto hitantaratra amin'ny ireny teti-bola ireny zany eny fa na dia ireo firaisamonim-pirenena aza dia mitsikera ny tsy fetezana io teti-bola io raha iverenana izany ilay fanontaniana napetraka tany am-boalohany hoe hitondrantsika makaiza marina moa zany io fifidianana loholona ny faraiky amby folo ny volana desambra io satria samy ry zareo ihany ao amin'ny fitondrana ihany no mifampifidy ao dia noho izany dia vao mainka andetika ny firenena any amin'ny fitondrana jadona tsy refesy mandidy io fifidianana atao amboletra ny faraiky amby folo ny volana desambra io tsy misy intsony ny arofanina fa izay mahasoa ny mpitondra sisa no ataony efa hitantsika ny fanagadrana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ny tsy fisiny ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny firenena ny fanaovana raha matahora sy ny fanampenam-bava toy ny mahazo ny filomarika Ravalomanana tamin'ny alahady lasa teo iny tany Soavinandriana eny ireny rehetra ireny dia efa fambara fa firenena jadona no tiany mpitondra ajoro eto koa mbola andahany zany ve ny mpitondra fa ahoana marina ahoana marina